Hosoka tamin'ny fifidianana, maro ireo pirofo efa tonga etsy Belair. Entana fampiasa amin'ny andavanandro, niakatra avokoa ny vidin'izy ireo eny an-tsena. NICOLAS DUPUIS anampy amin'ny fampananjana ny zon'ny ankizy. Mankasitraka anao hatrany misafidy ny fahitalavitra MBS amin'izao aliny Sabotsy fahatelopolo ny volana Novambra taona 2024 izao tonga soa anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ianao ary manasanao ampananjana anaraka izany hatramin'ny farany. Somary avaka kely ny fampahalalam-baovaontsika amin'izao aliny izao ety ampanomboana dia tsara ny mampatsiafa isy ny vahintsika rehefa avy eo. Ny fampahalalam-baovao ihany koa dia iarahako sy Rina Rabe mananjara manolotra amin'izao alina izao. Araka ny fahitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mirodorody manantona eny amin'ny foibe toeran'ity eny Belair ny mponina avy amin'ny fokotany isan-karazany manatitra ny pirofo tamin'ny HOSOKA sy tsy fanarahan-dalàna niseho nandritra ny fifidianana kominaly teo ireny. Lorette Berton sy Manora Andre Malala no mitaditra amintsika ny andindinin'izay. Mitohy ny fanangonana ny pirofo rehetra manamarina ny fandikadalana mihoapapana ny tranga tamin'ny fifidianana kominaly lasa teo. Mianda-miambavy ny fikaonan-doha etsy amin'ny foibe toerana eny Belair amin'izao aorian'ny fifidianana izao. Maro ny efa tonga anjoro vavolombelona taorian'ny antso nataon'ny filoha nasionalin'ny antoko tiako Madagasikara. Izao atao bureau de vote Ambodakadindramamy bureau de vote 4 ty zanaky ny Anadavanandro nifidy izy tamin'ny députation zao ty numéro 231 dia fidy indray izy tamin'le maire teo no vain'ny zareo 233 dia nytiako tenenina fotsiny hoe izy zareo miteny fa tsy niova ny liste nefa ty zao zany pirofo hoe no vain'ny zareo le izy. Nisan'le olona zany tsy niova nefa ny tsy tafiditra atao ntsony le olona tokony hifidy fa nisoloandry zareo olon-kafa zany. Dia ny délégué-ndrareo koa zany tafaraka tamiko tao amin'ny salina sisy tsy mipetraka eo izy fa mipeny any ivelany any hoe 4 vidiana. Niady mihitsy moa zany zay roa tamin'izay anaty azosotry EPP anaty azosotry. Araka ny andininy fahatelo ao amin'ny didim-pitondrana 720 tsipika 512 nivoaka ny 4 Aogositra 2012 miantso ny olom-pirenena Andatsabato dia voalaza fa ny lisitra ny katona tamin'ny fomba ofisialy ny 15 Mey 2012 ary ny ampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 17 Mey 2012 ihany no manakery amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina 2012. Raha ireo pirofo voangona sy ny fijoroana vavolombelona voaray tao anatin'ny 3 andro izay anefa nijerena dia mazava be fa nisy ny fikitiana antsokosoko ny lisitry ny mpifidy teo anelanela ny fifarana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fiatombohan'ny fifidianana kominaly. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe iza marina ny tompon'antoka, miratsy-kombakomba ve ny fitondrana sy ny seni, sa ny lehiben'ny fokotany sy ny seni amin'izao fikitiana ny lisitra tsy araka ny lalàna izao. Malona izay toedraraza indrindra dia manambahiny ny fahitalavitra MBS Ramatoa Olgara Marasona sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara sady loholon'ny Madagasikara radio falomerabanao tompoko amin'izao fotoan'izao ary inona ny tena tsara amafisina sy FDB tena tsara fantatry ny olona zany manoloana n'ity toedraram-pifidianana ity. Falomerabanao Rina ary falomeraban'ny mpijery ny fahitalavitra rehetra MBS ny tenako. Tonga eto tokoa mbola anamafy ary indrindrindrindra anambara amintsika rehetra mponina Antananarivo ny vahoaka Antananarivo ary indrindrindra moa no maheno zao feo zao fa mitombona ary marina daholo ny efa voalaza ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana androany sy hatramin'ny omaly reny fa tena misy tokoa ny atao hoe lesoka misy ny tsy fahamarinana tamin'ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fisehoany ny fifidianana farany teo iny ary indrindrindrindra tena noverezin-jotoko ny olom-pirenena satria maro ny tsy afaka nifidy. Hitantsika teo zao fa dia tonga manao tsomby aloha mihitsy ny olona tonga ao amin'ny QG ao Belair zany mianda-miambavy satria mahatsapa-tena izy ireo fa noverezin-jo hitsakitsahany zoany ary ny porofony zany tamin'ny alalan'ireo
taratasy profo isan-karazany ny hoe mampitombona ny fitarainan'izy ireo sy nanapotehana atao hoe nanitsakitsahana ny zony amin'ny maha olo-pirenena azy tokony fidy nefa tsy afaka mifidy. Ary eto dia manararaotra ihany koa hoe tsy marina ny filazan'ny CENI hoe tsy nikitihana ny lista, no kitihana ny lista pro fotsiny ny hitatsika teo zao le numéro raha tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy afa ny numéroany zao izy afa ny numéroany raha tsy nikitihana ny lista tokony voatazona lay laharana atao hoe misy ny lista. Ary marobe zany ireo le hoe tsy hita ny anarany zany tao anaty lista satria lasa voatery any amin'ny bureau fantatsaham-bato hafa izy mita amin'ny centre anankiray zany lasa niova ny atao hoe ny bureau fantatsaham-batony dia zay dia efa midika hoe nokitihana ny lista matoa voova ihany koa ny toera fantatsaham-bato ireo olona ireo. Fikitihana lista midika hoe fanitsakisahana lalàna. Tena zay mihitsy satria lalànany dia efa nametraka ny lalàna napetraka ny fanjakana ihany tamin'ny farany teo hoe ny lista tamin'ny 10 Mai 2024 izay nampiasaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ino tokony hiasa araka ny fampiatsoana ny mpifidy zany tsy hanampiana tsy hanalana. Zao tsika raha mahita raha résultat avoaka CENI be da be le rajo ina dikan'ireny tena be da be fa tsy hoe kely le izy rajo ina dikan'izany zay. Fanontaniana anankiray farany ny tiako Madagasikara no atoko mpanohatra parika amin'ny mpanohatra ahoana ny mbola fipetraka izay manona zao toetra raha zao. Eo indrindra vao maika hijoroan'ny tiako Madagasikara satria ny tiako Madagasikara efa nanambara ombieny fa mijoro izy antoko mpanohatra mba hisiany demokrasia eto Madagasikara ary indrindrindrindra fiarovana ny zon'ny olo-pirenena. Nahoana moa raha tsy misy ane ny fijoroan'ny tiako Madagasikara jereo fa tsara fa maro eo atao hoe antoko fa tiako Madagasikara no samy mijoro zao anambara ny fahamarinana sy hidradradrada ny fahamarinana. Mila fahamarinana ity firenentsika ity mba andeha amin'ny tena ho izy ny fiainam-pirenena fiainam-bahoaka fa elana amin'izay le hoe didy jadona zay zay ny ijoroan'ny tiako Madagasikara ho antoko mpanohatra atsara ny fitantanana eto Madagasikara izay mba tsy hanaovan'ny atao hoe fitondrana ankehitriny miopefy ary abus izy ny fitenena manao abus d'autorité na abus de pouvoir ao daholo zany rehetrarehetra zany fa obalize eto amin'ny firenena tsy maintsy misy ny antoko mpanohatra ary any firenena lehibe fa ombaratsika mbenimbeny foana fa ny fisian'ny antoko mpanohatra no ampandroso ny firenena satria amin'izay mahalala zany manao frein ny fitondrana hoe tsy mety izany fa efa mihoatra ny fanarahan-dalàna zao nefa ny zava-misy eto amintsika ka raha ohatra tsisy ny teny moa zao dia takininona zany ny atao hoe baranana sy fitantanana gaboraraka eto amin'ny alalan'ny fandikan-dalàna. Iny ary isaorana Ramatoa Olgaramalasaona izay sekretera général ny antoko tiako Madagasikara sady lo olo Madagasikara ihany koa nitondra an'izay fanazavana izay ary nivaniny teto misaotranao toko. Makasitraka antsika rehetra. Toy ihany ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS tsapa amin'izao fotoana izao fa dia tsy mitsahatra ny miakatra ny vidin'ny fiainana ankehitriny raha ny eny an-tsena ary dia vokatra ihany koa mihena ny sakafo izay hohaniny any amin'ny isan-tokantrano kanefa ny fety tsy maintsy hoatrehana. Ravo Razafy Mahenina no mitatitra amin'ny vaovao amintsika sariny Mathieu Princy. Ny vary vokatra eto an-toerana no tena nahitana fiakarana teny an-tsena nanomboka ny alatsinainy teo. 500 ariary ny mora indrindra ny kapoaka ary 900 ariary ny lafo indrindra. 20 ariary ny iray kilao ary 9,7 ariary hatramin'ny 3,7 ariary ny iray gony. 10 ariary hatrany ny fiakarana isaky miakatra ny vary ary ariary 10 monja ny fidinana raha misy izany no mpivarotra. Ho an'ny lafarina 2,000 ariary ny iray kilao ary hetsy ariary ny iray gony. 504 ariary kosa ny kilao ny siramamy ary 4 alina sy ray hetsy ny iray gony. Ny menaka ihany koa dia nahitana fiakarana tao anatin'ny fotoana fohy
indrindra ny amin'ny tavoahangy izay tonga hatramin'ny 4,000 amin'izao raha 5,000 andro vitsivitsy mitangana hatramin'ny 2,4 kosa ny arina fandrehitra tsy azo esorina anatin'izay vitsoloka izay anisa mampitangana ny vidim-pianana isy varomora tsy anamora varomora tony tsy vahaolana zany vahaolana vetivety zany fa tsy maharitra ary vao maika mapamafy be kokoa ny fiatraikany tsy fihinanana tsy fanana ny olona no nisy tsy menao ka efa zatra izy tsy mihinana menao izy nefa anatina herinandro izy dia tsy afaka tsony misitraka an'iny zay zany ny tena olana zay ataonao koa le toe-tsainy hoe tsy hiditra amin'ny faninanana izy satria io ane faninanany sehatra ny tolotra sy ny tanady eo fandona ny tolotra sy ny tanady dia izay zavatra zay zany tokony dinenany daholo solika eo ny ain'ny firenena io maninona ho ara velomina solima mba afaka mba hifaninana aby zareo reo faharoa jereo fa fifaninanana no nanaovana ny privatisation fistan fanjakana noho izany zany ny tokony ho izy raha ny lojika dia tsy mitovy ny vidin'ny solika amin'ireo mpandraraha raha-solika anankitelo reo raha efatra izy reo anankitelo kanefa dia mitovy foana izy ireo ane ny namorisy nareo na manodidina rehetra afrika reo na nadiosolika tenitsika dolo tamin'ny fotoanandro me dia io raha finareo ny afahantsika mijery masokareny io hoe zao ny vidaninao azy tany zao izy rehefa nodotato zao ny masokarena ny anao zany zao ny tongombarotra azonao anaina tsy hijanona atreo anefa ny fiakaran'ny vidin'entana ho ny mpivarotra efa ho avy rahateo ny fetin'ny noely sy ny farany taona ary ny tomboavao fotoana izay fanararao tamin'ny mpivarotra sasantsasany ihany koa amohan'entana ny isan-tokantrano anefa indrindra ireo mikara mambany 2,000 na koa ireo mitady androany hoanina androany tsy afaka ny robaroba maharahateo no manofa-trano mampianajanaka ampianany sakafo sy ny sarandalana ary ny fiandry raha misy marary tampoka ny asa iraha malala fa tsy misy eto amintsika hoaiza noho izany ireo tsy ampy ara-pivelomana ia tsy ampy amin'izy etsy andany tsy fampindrano ho an'ny faritra sasany eto andrenivohitra sy ny manodidina eo ihany koa ny fahatapahan-jiro ny vidiny anefa tsy miova vao maika aza miakatra mbola mitoetrany ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao ny MBS apasevina fa mbola isy ny vahintsika rehefa avy eo fanodinina teny amin'ny antenimieram-pirenena androany ilay volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 naharitra ora maro ny ady hevitra natrehan'ireo solomavambahoaka ary ny ariva teo vao niroso tamin'ny tsangadanana Asinandria Malala sy Tokiramarlan teny an-toerana laha ny tena nivon'ny antenimieram-pirenena androany ilay volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 raha ny tsikaritra tao anatin'ity lalana ity dia ny ena teti-bolam-panjakana ka sarotra noho izany ny anatanterahany filohan'ny repoblika ireo fampanantenana maro nataony mifanohitra amin'ilay ataontsika hoe amarony fampanantenana hoentin'ny fitondram-panjakana misy ny sary mivoaka ny anatin'ilay lefy satria isaky mandeha io président io dia miteny ataontsika izao ataontsika ry ataontsika ry ataontsika ry fa atao amin'ny alalan'inona ary io tsisy asa vita raha tsy misy vola dia nefa le vola hoentina miasa mihitsy no mihena zay zany ny zavatra hita amin'ny ankapobeny dikan'izany lasa resaka manidina daholo fotsiny zany reny ataontsika hoe resaka teneny resaka noana fa tena hoe fampelezan-kevitra tanteraka reny dia mionona zany tsika vahoaka satria ny teti-bolam-panjakana ny ena inona zany ny asan'le fanjakana ianao zany tena hoe vidy 4 nefa ny volany aminao entinao manao an'izay na enanao tsy possible zany fa dia lasa resaka zany ny tena ohatra ny vidianako akanjo ianao raha pitso dia tenenao izy ana nefa volanenao anazy ohatra hoe 100 tsy mahazo akanjo izy zay zany le izy zany amin'ny ankapobeny zay le sary mivoaka zany zao hoe resaka zay natao rehetra dia fampanantenana fotsiny misy tomana vato fa ny fanatanterahana azy na nyteti-bola tato ary tsy nahitana any soraboly zany mamotika ny orinasa malagasy ihany koa ity volavolan-dalana ity raha ny fanazavana solombavam-bahoaka hatrany io ministera fitantanam-boly io dia tsy miaro ny orinasa malagasy zay zany dia malahelo amin'ny teny an'izay ho an'ny orinasa savonnerie tropicale fa ambarako eto retany rendanitra
fa tsy miaro anareo savonnerie tropicale zay orinasa gasy zato isanjato ny ministère fitatanam-bola satria zao zavatra nisy tato nisy remise en cause mikasika ny aba alaina amin'ny mpifaninana amin'ny savony avy any ivelany zany hoe misy produit intermédiaire le izy moa zany lazaina fa intermédiaire nefa efa produit fini ifaninana savony io ifaninana amin'ny savony avoaka ny savonnerie tropicale dia nisy olombamboaka tonga saina na miaraka amin'ny fanjakana ary teny hoe tena tsy mety io fa andao arahana sosikevitra nomeny ny gouvernementa ny ministre nanapaka hoe tataovantsika etra roapolo isanjato io produit intermédiaire satria efa presque produit fini dia nisy olombamboaka tato nanaiko hoe andao arahana le teny nataony fanapakevitra ndraisin'ny gouvernementa zay mitatao an'io 20% fa nisy olombamboaka tato nandao hoe avelao amin'le 10% dia tsy niaro an'le orinasa malagasy le ministre io zany ninona safidy le olombamboaka le ministre tokony mijoro hoe za maministre tompon'andraikitra dia miaro ny orinasa malagasy tsy niaro savonnerie tropicale izy dikan'izay rehefa tsy miaro savonnerie tropicale ianao dia manome tombontsoa ka satria karana be da be manafatra ny savony io manafatra ny produit intermédiaire io zany dia ny karana indray zany ny arovanao fa ny gasy ohatranao tsy arovanao ao anatin'le izy dia tokotokony tonga saina amin'izay atsika hoe ohatra ny ahoana ny toe-tsainy ny mpitondra mitondrantsika eto nefa zareo nanolotra an'io loi de finance io tato amin'ny assemblée nationale izy indray tsy miaro zavatra natolony fa navelany ilay solombamboaka no anao ny daninkivo zany tao anatin'le izy miaro ny tombotsoan'ny karana ao anatin'izay zavatra fehiny tsy nisy fitsinjovana sy fijerena ny fiaina malagasy mihitsy ity teti-bola ity indrindra ho an'ireo vahoaka tatsaha araky nefa natsidika teo an-trano dia mbola mandray vahiny ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao vahinintsika manaraka ary dia Andriamatoa Solombavambahoaka lanto amin'ny distrika Anambatondrazaka Andriamatoa Fidèle Razarapiera miarabanao tompoka ary tonga soa atao anaty ny fampalalam-bavony MBS miaraba nareo menatary miaraba mpanaraka ny fampalalam-bavao amin'izao ariva izao tahaka nefa hitantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo aloha teo dia miresaka indrindra mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 mahakasika ny avy hatrany no fanontaniako araky ny hitantsika teo dia nienina iny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 iny mitahany tamin'ny 2024 ity mety azo fantarina ve ny antony hoe nanenana iny teti-bolam-panjakana 2024 iny ary ny teti-bola moa mateti-bola zay ny ministera no mandefa n'ilay filany zany eo anivo ministera fitatanam-bola dia ny ministera fitatanam-bola zany no mitsinjara n'le vola anjara no ao amin'ny ministera fitatanam-bola manko misy ao ny recette dia misy ao ny dépense zany hoe misy le mpitady an'le vola avy ato avy amin'ny hetra maro be alohantsika sy ny zavatra rehetra dia izy no mandrafitra an'izay zany hopoky be anankiray hoe reto avy ny zavatra akatsika aba sy hetra mba ampidi-bola dia iny rehefa avy eo no tsinjarainy mandeha any amin'ny fandaniana dia ilay fianana zany dia taratry ny tanjaky ny fakanao an'le hetra zany zany hoe mpangoroketra taratry ny zakaiosy zany iny hoe rehefa miasa tsara zakaiosy dia betsaka le vola miditra ao anatin'ny bolam-panjakana fa rehefa tsy dia miasa loatra zany zakaiosy dia kelikely le izy dia tsy ampy le vola ho tsinjarainy dia tsy maintsy ahena ohatra ny any amin'ny fididina republika ahena ny any amin'ny fididina primature ahena ny anivo ministera tsiraray ahena ny any amin'ireo androm-panjakana ohatra ny seny ny ohatran'izay ny antenimera-pirenena ny ACC ny antenimera-ndola miena zany izy rehefa tsy ampy le vola miditra fa rehefa betsaka ny vola miditra ao anatin'ny bolam-panjakana dia afaka mitsinjara zany ianao hoe sy tianao tsinjarana anazy mihitsy hoe ty tena lara-pamehana kokoa ty ministera ty dia atao bebe kokoa ny vola lefa makany ohatra hoe ny fahasalamana ny fampianarana fiarovana ny fotodrafitrasa reo zany matetika ny tena lara-pamehana zany ohatran'izay mahatonga le izy hoe miena rehefa tsy ampy ilay fampidiram-bola n'ilay ministera ny fitatanam-bola zany sy ny toekarena dia miena zany io satria zay arakaraka voalazony zany tsinjaraina ny any fantaniko tiako apetraka hoe mana io sora-bola fa manahoana ny fahitan'ny atokotiako Madagasikara satria nareo mpanohatra ny fiatraikan'io any amin'ny isa-tokantrano raha ohatra zany ka hoe ataontsika resaka antoko le izy hoe ny antoko mampanohatra azy zay dia mitady ny afesona n'le atoko mitondra zany hoe atao zay tsy matafavoaka n'le atoko mitondra zany satria tsika atoko manohatra fa etsekilan'izay koa zany tsy maintsy jerenao ihany fa ianao nge olona voafidim-bahoaka misy vahoaka koa zany ao aminao fantatrao hoe retiny marary azy
de tsy maintsy milatsaka eo anelany zavatra anakory zay sainao hoe lay antokotiako Madagasikara tao anatin'io LFI io zany zany hoe loi de finance initiale de tena hoe mety aminay io io zavatra nataonareo gouvernement ty satria manino miena zany le teti-bolam-panjakana non tsy le fandaniana fa le teti-bolam-panjakana zany hoe tsisy vola hoentin'le fanjakana hanatanteraka n'lay vavabe nataony fampanantenana hoe ataoko ry asiko miamia asiko an'izao asiko an'ry satria ay zany le vola entina aminazy de ny tena marina ary mitehaka ny tima rehefa lany io satria vola kely io misy zavatra anankiray koatra zao ohatra ny hoe mety manimba ny vahoaka ny fiatraikan'lay tataoketra ohatra alain'le fanjakana ao anatin'io amin'ny etra-pidirina de mety hoe ozy ny tima hoe atao zay tsy itiavan'ny vahoaka anareo lanina koa ty dia zay fiatraika zay nareo no mibapy anazy satria teti-bolam-panjakana ataonareo fa etsy-kely ianao zany mipetraka foana ianao hoe ianao koa la fidim-bahoaka de tsy maintsy manosika-hevitra ihany ianao zany hoe andriamatoa ministra isany zao ny olana ao anatin'io ty aminay ty teboka retirety tokony ahitsinareo ihany satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra andrasan'le vahoaka raha io satria mirehatra le vahoaka any aminay raha io ny atao tsy maintsy mitondra resosika-hevitra fa io nge na ho fidiny tiako Madagasikara na tsy fidiny tiako Madagasikara mazava be fa tsy maintsy olan'izy zareo hoe fa na izana zany tiako Madagasikara zany de mahita hoe iny teti-bolam-panjakana iny de taratra ny tsy fahaiza avy ao anatin'ny gouvernement zay mitantana am'izao fotoana zao satria tsy ampy amin'ny zavatra zay ilainy hampandianana n'ireny fampanantenana be da be nataon'zareo reny io vola vokirakaraina ao anatin'ny teti-bolam-panjakana roapolo sy roa arivo raha izay mahakasika ny teti-bolam-panjakana ho antaona roapolo sy roa arivo anisany miteraka resabe ary zay mihitsy no antony ivaniananao eto ihany koa mahakasika ity fifidianana ity amin'ny mahasolom-bavambahoaka anao indrindra aty amin'ny antoko ny mpanohitra ahoana ny fahitanao ireny fifidianana feno osika sy halatra ho an'ny fifidianana communal teo ireny ny fifidianana nisy teto amintsika nomboka tany amin'ny filohan'ny repoblika de tsy ary tsy nisy osika zany nisy foana ary zay ary mampiena le tahany fandraisana anjara zay voatery tsy maintsy nahitsitsika moa zany zay fa mbola adidy miandro tiako Madagasikara zay hoe satria kivy le olona mifidy hoe zay ny fidy fa le safidinay tsy hita taratra amin'ny voka-pifidianana de kivy le olona de tsy mifidy izy tamin'ny fifidianana solombavam-boaka de mbola kivy ndray koa satria ny kely nandeha mifidy tamin'ny fifidianana solombavam-boaka ndray mbola kivy fandroany hoe io ary fa vao marina tokoa le antony tsy nandehanan'le olona mifidy de vao meny hiena ndray le fampandraisana anjara aty amin'ny fifidianana communal de zay zavatra zay no arenitsika tiako Madagasikara zany hoe lay fahakiviana ambony ohatran'izay de ohatrany mametraka hoe le fifidianana be entanana fotsiny tanjony ho an'ty antokotiko Madagasikara de tsy mitombona zany ny antokotiko Madagasikara tsy hatreo ny tanjony fa mbola lavitra kokoa noho zay dikan'izay tokony mametraka foana ianao hoe rehefa mandeha mifidy ianao de sady mifidy ny candidat no mifidy an'le antoko hipetraka eo amin'ny toerana sahaza azy zany hoe le antoko mila petraka hoe ity ny antoko matanjaka afaka anohatra n'lay antoko mitondry ka raha tsy asehonao zay de tsy voapirofo mahatoko matanjaka ny tiako Madagasikara de zay zany ny zavatra tokony ataon'ny tiako Madagasikara n'izao fotoana zao mametraka ny toerany amin'ny mampanohatra azy de mandray anjara amin'ny hetsika rehetrarehetra zany rehefa hoe rehefa miantso toko tiako Madagasikara io de tsy tokony ho lisy olona hipetraka any an-trano tsony fa tokony tonga de mandeha mamonjy an'ilay fiantsoana hoe miantso anareo ny antoko tiako Madagasikara ho any Belair tokony tonga de miara tonga fa tsy zonatsoma atao any fa tsisy fifidianana tsy zay no izy fa miantso anao ny antoko tiako Madagasikara misy drafitra tiana petraka zany eo hitantarana ny antoko de ianao no mamelo maso anazy zay zany le didy miandro ka eo indrindra anahoana zany zao ny atao hoe hoavin'ny tiako Madagasikara atoko lehibe izy atoko mpanohatra izy dia sasamoa miteny hoe io ary fa mety votsitra eo amin'ny tiako Madagasikara ny tanan-dehibe renivohitra ahoana ny atao hoe foto-kevitra tokony no fantatry ny olona manoloana n'izay fitenena ny etsero zay hoe ngamo tamin'ny era-janaromampianina nitondra HVM daholo miraka tamin'ny tanan-dehibe tsy voatery afaka nanao asana toka any izy de ohatra zay koa zany napetrakintsika tamin'ireny zareo zao ny ERD sisy ndre miaraka teto Antananarivo fa iny izy afaka niasa nanomana ny fifidianana de entana fifidianana filohan'ny repoblika io zany tsy nitoerana no mitondra nininy ao anatin'le izy fa ny finiavanao ametraka ny toeran'le antoko ny tena zava-dehibe fa tsy le toeran'ny olona ao anatin'ny antoko tsika nge am'izao raha solomamboaka eny ambe fototrany fa manino izy matao eto
tsika enina ambin'ny folo mbola iampy be ny tanàna indray tsika io misy zany matavatra tsika de zavatra zany tokony ho tsapan'ny olona hoe député enina ambin'ny folo ary tsika tahorana maika miampy maire tsy fatako anjatona zao tsika zao zany satria azadino fa anatin'ireo indépendant be da be am'ireo tiako Madagasikara fa tsy nandeha amin'ny rarana tiako Madagasikara ary eo zany atahorana ary zay mahatonga anazy am'izao fotoana zao any amin'ny toerana zay malany be ny tanàna timina de manao an'izay tratry ny hery indray izy amadika an'le vokatra mba hoe tsy ho lany indray le efa lany zay le zany zao ny ataon'zareo zay le zao ny asa mafy ataony mihitsy am'izao fotoana zao tena hoe tsisy henatra tsisy tahora tsony efa tena hoe manandraparabatra zay nga manazana anazy hoe tsy mahazaka resy tsy mahay zay zany ankasitrany ianao André Matosolo mavambahoaka fidèle Razarapira ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'izao alina izao saotra indrindra saotra ny mpanaraka ny fampalalam-baovao ihany koa mitohy hatrany ny fanarahanao ny fampalalam-baovao ny MBS ary eo amin'ny lafiny fahasalamana dia malagasy mahery ny 2 no tratra ny aretina voa amin'izao ka ny 300 amin'ireo ihany no afaka manaraka ny fitsaboana noho ny alafony ny diabeta sy ny fiakaran'ny tosi-dratsy voatsabo no antony voalohany mahatonga ny aretin'ny voa fa ny adiadina eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Antony telo no mahatonga ny aretin'ny voa tsy ankanavaka fa mety ho voan'io aretin'io avokoa ny olon-drehetra sarotra sy lafo vidy ny fitsaboana ka tsy misy tsara mihoatra ny fisorohana araka izany. Tsy hoe ny tosi-dra ihany koa fa misy anankiray koa dia ny diabeta ihany koa. Diabeta moa zany karan'ny siramamy anatin'ny vatan'ny olona dia io moa zany tsy tokony koa zany ny olona mizatra mihinana zavatra mamy be ahafahana misoroka an'izay dia ilaina koa zany mampiasa vatana mandeha tongotra mihinana voankazo karazana mitovy amin'ilay teo ihany. Dia ny misy koa antony hafa ny fanafody ohatra dikan'izany zany tokony hoe ny fanafody hoan'ny olona tokony dokotera ihany manome anazy satria indray ny fatra amin'ny fanafody koa manimba ny rein amin'ny ankapobeny. Maro zany antony mahatonga fahasimban'ny rein fa reo anankitelo eo zany ny tena matetika ny tosi-dra ny diabeta ary ny fanafody. Amin'ny ankapobeny reo dia miaraka amin'ny marary le rein anankiroa raha le antony voalaza teo ambonindreo zany no mahavoan'ilay izy. Dia izay le favoazan'le rein zany hoe simba ny le rein mihitsy dia simba ny fiasan'ny rein amin'ny ankapobeny. Hatreto tsy misy fitsaboana ankoatra ny fanaovana dializy eto amintsika izay mbola lafo dia lafo. In-telo isan-kerinandro anefa ny tokony hanaovana azy ary atao mandrakizay. Raha anao dializy ny marary iray izany hoe 12 ao anatin'ny iray volana dia mila manomana 2,9 ariary. Saingy efa nahitana fiainana io sara ny dializy io amin'izao. Raha iteto-bolo io ny sarany teo aloha dia efa nidina 8,9 ariary. Misy ihany anefa ny fiasika vitsivitsy isorohana ny aretin'ny voa. Ny fisorohana amin'ny ankapobeny tokony atao zany dia tokony manana fomba fiaina ara-pahasalamana mba tsy makany amin'ilay hoe ny tosi-dra na ny diabeta ireo moa zany misy koa ireo manaranaka nefa mbo asorohana ihany amin'ny lafiny sasany sy ny fanafody dia ny araky ny ambaraka teo hoe mila misotro rano zao tsika litatra isan'andro ho an'ny olona efa kilao manatombo zay raha mitombo ny lanja fa somary kely zay raha kely ny lanja dia ny sakafo hohanina zany voankazo karazany maromaro ny tsara indrindra sy ny anamaitso na ny legioma ahena zany ny fihinana sira be loatra sy misy olona tia sira be izay anisan'ny mampiakatra ny tosi-dra ihany koa dia ahena fihinana zavatra mamy be loatra tia zavatra mamy be loatra satria ireny anisan'ny mampanakaiky ny olona makany ny diabeta na dia ahoara hoe manaranaka le izy dia ny fanafody tokony hoan'ny olona tokony dokotera manome azy satria nandray ny fanafody disy fatra disy dozy dia manimba ny rein amin'ny ankapobeny. Mbola sarotra ho an'i Madagasikara ihany koa ny anatanterahana famondrana tova na ny transplantation d'organes hoy ireo mpitsabo ny aretin'ny voa na nephrologue. Io ny toe-tsaina mbola manohitra izany tanteraka. Afaka miaina tsara nefa ny olona iray na dia voa iray aza no miasa. Fantaro fa 5 hatramin'ny 10 isan-jato ny malagasy tratra ny insuffisance rénale amin'izao. Eo amin'ny tontolo ny varotra kosa fotoana izay mahabetsaka ny letsia amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanadiadiana nataony Jessica Miray tetsy amin'ny tsena Nanosy be ka tamin'izany nahafantarana fa eo anelanelany 900 ariary sy ny 500 ariary
ny raikilao amin'ny letsia amin'izao fotoana izao dia ho arahantsika amin'ny fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Manga, paiso, letisia, fotoana fiaikaran'ireo voankazo ireo ny vanim-potoana toy izao, volana mamarana ny taona. Efa saika feno letisia avokoa ny tsena rehetra eto an-drenivohitra. Ny eto Anosibe no tena ahitana sy angalan'ny mpanjinjara azy. Kamion maromaro no tonga mamatsy ny tsena eto isan-kerinandro. Ny faritra Tsinananiny no tena angalan'izy ireo ny letisia, Toamasina, Vatomandry, Ilaka ary Manakara. 5,000 ariary no akan'izy ireo ny iray garaba amin'ny letisia amin'ny 10 kilao any an-toerana. Mividy izany amin'ny vidiny 5,100 ariary kosa ry Roland, mpaninjara aty Antananarivo. 700 ariary hatramin'ny 500 ariary kosa no amarotany iray kilao avy eo. Tsy dia mandeha ny tsena tamin'ity taona ity, hoy Roland. Ny tsena aloha zao tsy dia misy aloha amin'izao. Tsy eo aloha zao ny tsena tsy ny olona koa ianao ihany ny fasahirana an'ilay olona amin'izao. Azo 25,000 dia efa vary sy laoka izany dia efa mandeha. Efatra garaba eo. Amidy euro zay raisinao 5,000 ilay izany dia arakaraka iny nanaovana ny kilao an'ilay izy. Ohatra 5,000 izany, vatra 5,000, vatra 700. Eto ihany, eto. Tsy mandeha any zay fa ato amin'ny camion, ato amin'ny vodina camion ato fotsiny zay dia tsy manao afa-tsy letisia ianao? Tsy manao afa-tsy. Mivarotra voankazo manaraka ny toetrandro toy izao ny asan'ny Roland, saingy miaratsy isan-taona ny tsena, na dia tsy miasika firy aza ny vidiny mitahany tamin'ny taon-dasa. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro sy ny mety ho vokatry ateraky ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Ia mafana hatrany maripana ho an'ny 10 taona ho avy, ho mafimafy kokoa ireo rivo-doza andalo eto amintsika, ho betsaka hatrany ihany koa ny orana rehefa fotoam-pahavaratra, ary ho maina kosa ny andro rehefa lohataona, ary hidina ambany dia ambany ny maripana mandritra ny ririnina araky ny tatitra navoaka ny meteo Madagasikara nandritra ity herinandro ity. Ravo Razafy Mahenina sy Mathieu Princy. Ho an'ny maripana hiakatra aotra faingo aotra 4 degré C ny hafanana ary hidina aotra faingo aotra 5 degré C isan-taona ny atsika eto amintsika. Ho an'ny 10 taona ho avy hiakatra aotra faingo 13 degré C izany. Atao anatin'ny 3 taona mahery izao no efa nanomboka ny aina ny vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara. Araka ny tatitra navoaka ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro, niteraka tondra-drano goavana sy fiotsahan'ny tany ny oram-be ny sesisesy. Ho an'ny faritra hafa nefa tsy ampy ny orana ka nahatonga ny haitany. Simba ny volo samihafa ary nampiena ny vokatra hatramin'ny 700 isan-jato ho an'ny faritra sasany. Olona ampolony ihany koa no mamony ainy, vokatry ny rivo-doza ankoatra ny fahasimbana foto-drafitrasa. Misy fiantraikany any amin'ny famatsiana herinaratra ihany koa izany fiovaovan'ny toetrandro izany. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny haitany miteraka tsy fampitsakafo toy ny any Atsimo ny Nosy. Ny taona 17 teo, nienatra amin'ny 10 isan-jato ny famokarana tany Atsimo, ka olona ray faingo 3 tapitrisa no tsy ampy sakafo araka ny tokony ho izy. Itomby ihany koa ny tahampahafatesan'ny biby fiompy toy ny omby. Itomby ny aretina mifandraika amin'ny taovam-pisefoana noho ny aloton'ny rivotra. Sombiny ihany ireo voalazo eo ambony ireo. Miamandroso ny taona, iamafatrany fiatraika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika ho iatrany ny tatra navoaka ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Vahaolana maika hiadiana amin'izay ny fambolekazo any hektara maro sy hadiarovana ny biby sy ny zava-maniry ary ny nofotany. Foanana hatreo ny toro-tanety izay tena manimba ny sosina ozona ka mampanify izany. Toy izany ihany koa ny fandorana briky sy ireo setroka hafa mandoto ny rivotra iainana. Fa hoentina eny amin'ny topi-piatsonan'ny fiarakodia ny andotam-penaka kosa ianao amin'ity vaovao manaraka ity. Tamin'ny alalan'ny hetsika fanatanjahantena sy ny fitaovam-pivavahana ihany koa no nanokafana ny asa teny amin'izany gara routière teny andotam-penaka izany. Lorette Berton no nanao ny fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Ny sokatra nanomboka ny Sabotsy 17 Novambra ny hetsika iraisan'ny mpandraharahan'ny toby fiantsonana nasionaly etsy andotam-penaka. Natao hifampitaizana sy ampitombo ny firaisan-kina eo amin'ny FAMPIASA ny gare routière. Ny sokatra androany zany ny chapelle teto amin'ny gare routière andotam-penaka Maki na ny culte izany. Dia sokatra androany ihany koa ny union sportif gare routière Maki andotam-penaka. Dia nisy moa zany fankafana androany an'io fanatanjahantena satria ilaina tokoa ny isina fanatanjahantena amin'ny toeram-piasana ohatran'ny tony. Ny mpandray anjara dia ao ireo président coopérative, dia ao ihany koa ireo mpandraharaha rehetra, mpiatsehatra rehetra atao anatin'ny tombom-piatsonana no mandray anjara ao anatin'io sport io. Nampahatsiahy ny lehibe mpitantana ny toby fiantsonana nasionaly etsy andotam-penaka izay misy ny zotra nasionaly makany Mahajanga, Antsiranana, Toamasina ary Fenirivest,
fa tsy azon'izaniza atao ny mampiakatra sarandalana mihoatra ny efa voafaritra ny araka tamin'ny ATT na ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety. Fitandrona filaminana moa zany tena hoe mafisina dia ny fahadiovana dia eo ihany koa ny filaminan'ny toerana ny fiara indrindra dia eto mbola mamerina ihany hoe ny sarandalana satria ho avy ny fotoana zany amin'ny fotoana mahabe olona dia sarandalana izay voasoratra eo amin'ny solaitra be dia izay ihany ny tokony ho alohan'ny mpanjifa. Raha ohatra ka misy sarandalana mihoatra an'izay dia afaka manantona ny tompony andraikitra avy hatrany satria dia tsy azo atao ny mampiakatra na mampidina ny sarandalana ankoatran'izay voasoratra eo amin'ny solaitra be. Ito isan-kerinandro ny hetsika ara-panatanjahantena. Akaiky kianja filalaovam-baolina rahateo ny toby fiantsonana etsy Andotapenaka. Amaranasika ny vaovao ary izao alina izao dia tontosa omaly tetsy amin'ny parvy Analakely ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika fototra ho an'ny ankohonana. Fikambanana maro no ny fanometanana ahatrarana ny tanjona ampanjakana ny zony ankizy izay mbola tsy voahaja eto Madagasikara fa nadiadina eo amin'ny sariny Manora Andriamalala sy Tahiry Aina. Mbola lavitra ezaka raha ny fanajana ny zony ankizy eto Madagasikara. 12 taona ohatra dia efa manambady ny ankizy vavy amin'ny toerana maro. Misy ireo ankizy terena iasa fa tsy mandeha mianatra. 20 isanjaton'ireo tsy voasoratra anaty soram-piankonana. Santionany ihany ireo. Azona vokatra aingana smart dia nampiasa paikady vaovao ny ministera enina sy ireo mpiara-miombonantoka aminy toy ny UNICEF sy ny fikambanan'ireo vehivavy mpanao gazety. Ny fikambanana vehivavy mpanao gazety zany miaraka amin'reto mpitarika ara-pivavahana sy mpitarika rehetra miaraka amin'ny representant UNICEF miaraka amin'zareo hita ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia mandray andraikitra feno ivohy amin'ny ankapobeny ny pratique familiale essentielle araka voalaza teo zavatra azo atao tsy andoavam-bola nefa mampiova zavatra be dia be izy amin'ny kolotsainantsika malagasy manasa tanana amin'ny savony mampinono zaza tsy midaroka zaza azo atao tsara mihitsy zany tsotra ary azo atao isanandro fihetsika azo ray aman-dreny atao mampiova sy ampivoatra amin'ny Madagasikara tena lavitra le izy na amin'ny membre mpanao gazety tsirairay dia samy miezaka daholo ny tsirairay hoe ampisehoy hoe manasa tanana ianao, ampisehoy hoe tsy mikapoka zaza ianao, ampisehoy hoe ny zanakao mianatra mahavita ny cycle primaire, ampisehoy hoe manao an'le allaitement exclusif ohatr'izany dia mila mampiseho modèle dia mila envoyer le izy miresaka le izy ary mila matoky ihany koa hoe mety le izy dia azo atao le izy mila mino zany dia zahay matonona nanao engagement tena matoky zay hoe raha vao ampiarina le fihetsika fototra rehetra dia mety le izy. Hetsika fototra ho an'ny fianakaviana no iarahany rehetra anaovana angaredona ka nanolo tena hitarika ity hetsika ity ny coach Nicolas Dupuis. D'abord, je vais vous parler avec le cœur. J'ai écouté attentivement les discours aujourd'hui et ça m'a contrarié et je suis préoccupé parce que la situation des enfants est encore préoccupante à Madagascar et je me dois, avec le petit pouvoir que j'ai, la limite de mes compétences, m'engager pleinement dans le soutien de ce mouvement-là. Et vraiment, si je peux aider l'UNICEF et les enfants, alors je le ferai avec beaucoup de cœur et beaucoup d'envie. C'est un objectif louable et prioritaire pour moi. Je suis père aussi de famille avec 3 enfants. Quand je parle de santé, quand on parle d'éducation, quand on parle de violence encore plus, alors ça me préoccupe et j'ai envie vraiment de m'engager pleinement. Voilà. Mandritra ity hetsika ity dia hovoizina ireo fihetsika tena ilaina ampanjakana ny zon'ny ankizy ka ny enenivon'ny ankonana no iangana izany. Dia izay ihany koa no netsika namarana ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.